Vatsim-pana ediny pasteur Ratsanarivo Rabardson. Aoka iombavaka se tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasino, ray pahary zanaka mpamonjy fanamasina mpananatra sy mpitaridalana. Indreto izay mamy voninahitra anao sy mitsaoka anao, mankalaza anao satria venonatra mpamonjena tratrandray zo andro rao. Ko mangataka ao indrindra mamindrafo aminay, mametany elokay, manadiovany amin'ny ranao sarobidy na lasaka tao Kalvari, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia hatreo amin'ny fanamasina izay mbo voninahitra ao zao fotoana izao. Tomoera Tompo Jesosy ety anatinay sy onivonay, mba marina ny tenina tokoa fa naiza nangonana ny roa na ny telo amin'ny aranao dia vovoany ianao. Misaotra Jesosy manalo. Mitena Tompo araka ny fombanao fa voninnkendro izay mpanomponao. Amin'ny aranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankiravy Nazareta. Aleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy na ny fanambarana, toko faharoa ny andininy fahaefatra. Apokalipsy chapitre 2 verset 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Izay tokoa no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Tantara efa haintsika tokoa izao voasoratra eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy izao, izay milaza ny taratasy nosoratan'i Jaona ho an'ireo fiangonana 7 tany Azia, izay nivily lalana tsy ho amin'ny fahamarinana sy ny tsy fahitsiana. Jaona eto dia manoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho azy ireo tamin'izany vanim-potoana izany, ka tonga amintsika tsirairay avokoa ary ny firaisan'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra izay mananatra fa tsy ankasitrahan'i Jesosy ny tsotrombakomba amampahotana, kanefa miantso antsika kosa hibebaka sy hiverina amin'ny fitiavany voalohany izy. Eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito koa dia taratasy ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Ny tompo dia tsy mijery ny ety ivelany, tsy mijery izay atao hoe hitan'ny mason'ny olona, na ny kristianina izany na tsy, fa saingy mitsapa lalina kosa, ho ny teny frantsay hoe sonde, ny fon'ny tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra ny vaovao mahafaly no mampiseho sy milaza amin'ny kristianina fa tena zava-dehibe ny fananantsika izay antsika tokoa eo an-tren'Andriamanitra, na ilay antsoina hoe authenticité. Mila olona tena mampiseho ny maizy azy Andriamanitra, dia aseho eo an-tren'i Jesosy Kristy koa ny tena antsika fa tsy saritsariny na kopia. Ny olona dia izao tamin'ny fiangonana tany Efesosy dia manana tokoa ilay hevitra roa lehibe raha vakintsika izany. Ny andininy faharoa tapany voalohany dia izao: fantatra Jesosy Kristy ny asan'izy ireo manoloana ny asan'Andriamanitra. Ary ny andininy faharoa tapany faharoa dia ny fikelezanaina sy ny fifikirana amin'ny fampianarana mba tsy hiraitsi-kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Izany hoe olona tena manana ny fampianarana tena izy, ary olona tena mandeha araka izay tokony ho tanterana ety ivelany. Fa saingy izao kosa mizavatra izay tsy araka ny tokony ho izy, izay notendren'ny Tompo manokana, dia ilay fialana tamin'ny fitiavana voalohany. Raha jerena sy eritreretina tsara ireo voalaza ireo dia hita fa tena kristianina fanafo izy ireo. Azo lazaina koa fa olona salama ara-panahy, nefa misy zavatra anankiray izay marina amin'ny Andriamanitra mandinika ny fo azy, dia hita ny fa lehilahy sy vehivavy
efa niala tamin'ny fitiavana voalohany avokoa ny ankamarony. Fa inona no zava-misy marina ary? Fahazarana avokoa no tanterahan'izy ireo amin'ny asan'Andriamanitra. Fombafomba avokoa ety ivelany no tanterahany. Dia ataonareo fa milaza tena ho kristianina. Fomba fiteny, fomba fitafy, fihetsika ivelany, fanao dia fihetsiketsehana ivelany azo lazaina fa feno fitaka ihany, na antsoina amin'ny hoe maskarady. Ary tsy mahatsapa na mahatsiaro tena ny kristianina izay tratra anio aretina eo, satria mieritreritra izy fa ao amin'ny Tompo Jesosy, nefa tsy fantany fa efa niala tamin'ilay fitiavana voalohany izy. Ny olona anankiray raha tratry ny poliomyelita dia ao anatin'ny 4 ora dia mety tsy afa-mihetsika ny vatana iray manontolo. Fa ny olona kosa izay voan'ny sclérose en plaque dia mety eo amin'ny 20 taona eo vao hita tanteraka fa voan'izany aretin'izany izy. Ny aretim-panahy koa tahaka izany ry havana. Mety tsy mampietsika na mamparalyze anatin'ny fotoana fohy, anefa koa mety misoko miadana tahaka ny oma miadana ka amantaona ny maro vao hita ny vokadratsiny. Na ilay voalohany izay mamely tapoka sy mahatonga fiantraikany vetivety aingana dia aingana, na ilay faharoa izay mitondra makany amin'ny aretina ao anaty mikiky miadana anefa mikiky mafy sy mahery. Na alafon'ny voalohany na alafon'ny faharoa dia tsy arovy ry havana fa samy mamely ireo aretim-panahy roa ireo. Izany indrindra mahatonga ny ten'Andriamanitra amintsika amin'ity androny ity, ary antseo mafisiny amin'ny 14 fa kanefa manan-teny aminao Jesosy, satria efa niala tamin'ny fitiavanao ho voalohany ianao. Ny fisehon'io toe-po sy toe-panahy io dia mety tsy ho tsapanao any am-boalohany, fa ny faharetany sy ny tsy fahatsapan'izany araka ny fandrosoan'ny fotoana dia mitarika ilay fahasemporana ara-panahy, ilay antsoina hoe asphyxie spirituelle. Ry havako, aza sy tokony fotsiny ety ivelany isika fa diny ho lalina ny tena mipotika marina tokoa. Mandehana mankao amin'ny efitrano mangingina dia Andriamanitra ray ao mangingina hamaly anao hoe aiza ho aiza marina no misy anao. Milamina ve ny fiainam-panahinao? Vita fivavahana amin'ny Tompo tokoa ve ianao? Manan-kambara aminao ve Jesosy ny amin'izay fitondran-tena tokony ho ahitsy? Na ny kely indrindra zany na ny zay lehibe indrindra? Tianao ny Tompo tadidio izany ary sy te hanandratsy izy fa te hamerina anao amin'ilay fitiavana voalohany. Izay no hafatra lehibe men'ny Tompo antsika. Ny vahaolana men'ny Jesosy tokoa izay tratra ny aretina izany dia voalaza ny ten'Andriamanitra eo ihany dia ny fibebahana. Io mantsy ny 15 hoe koa tsarovy izay nitoeranao fony tsimbolo lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Miambena mandrakariva ry havana ao antsika izay milaza fa kristianina sy mpino an'i Jesosy Kristy, fa ilay fitiavana lalipaka sy mirehitra ao anatintsika ho voalohany natolotry ny Efesianina ho an'i Jesosy Kristy sy ny teniny dia tsy voatahirin-dry zareo anie. 70 taona mantsy ny alelan'ny fotoana izay nanoratana ny bokin'ny Efesianina sy izao atao hoe hafatra nomen'ny Tompo tamin'ny alan'ny Jaona ho an'ny kristianina any Efesosy izao. Dia tanatin'izay zany dia nitsotsorika ny fiainam-panahin'izy ireo dia ny antitra tahaka ny mponina tao amin'ny fiangonana ilay toe-panahy, ilay fiainam-panahy tsy mba niavao. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy amerindray anio izany fampitandremana izany. Dia mampianatra antsika fa tsy ampiny hoe mahafantatra ny fotom-pampianarana marina sy mankatody didy sasasany ary manoasa fanompoana any am-piangonana, ivelambelany daholo izany rehetra izany.
fa ny fiangonana dia isika izany dia tsy maintsy tia any Jesosy sy ny teniny amin'ny fo manontolo alohan'ny zavatra rehetra. Tia any Jesosy Kristy Tompo sy ny teniny amin'ny fo manontolo. Ahoana izany? Ahoana izany tia any Jesosy Kristy sy ny teniny izany amin'ny fo manontolo? Ao ny fanalahidy ry havana. Ary mahatonga antsika hiantoraka amin'ny Jesosy marina tokoa hoe mbola miredareda ve Jesosy ny fitiavako anao? Mbola atao anatiko lalina ve ny fitiavako anao? Mbola mitempo fitiavanao marina ve Jesosy? Sa efa zary lasa routine sisa ny fiainako amin'ny ara-panahy ka dia tahaka ny zavatra mangaditsika ihany. Ry havako, tiantsika ny Tompo. Ary mandona ambaravarany ponao izy anio, mampatsiahy ny fitiavany. Dia ilay fitiavana mahagaga tahaka ny mpisakaiza lalina. Raha vakitsika ny bokin'ny tononkirany Solomona dia manambara tokoa ny fitiavan'ny mpisakaiza. Ary fitiavana lalina zany satria miredareda ary tahaka ny afo tokoa. Ary zany fitiavana izay apetraky ny Tompo am-potsika izany dia mila raisintsika ahafahantsika mity azy koa satria izy efa tia taloha, izay vao tiantsika. Raha ohatra ka te hity azy sika dia mila mandray ny fitiavana avy aminy. Raiso ny fitiavan'i Jesosy. Mety eza ho resin'i Jesosy sika. Mety eza handray ny fitiavana. Ekeo fa tia anao Jesosy. Ary efa tia izy ary izay tokoa no marina ka mandray ny fitiavany ianao dia moromorominao ny tian'Andriamanitra amin'ny fona manontolo, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao manontolo ary amin'izao tenanao izao. Anio ary raiso izany fitiavana izany dia tehirizo am-po ary avereno aminy koa ilay fitiavana ahatonga anao hiverina amin'izany fitiavana voalohany izany. Fitiavana tsisy fiatsaram-belatsia izay mahatonga tokoa ilay fanoloran-tena tsy mizarazara ho azy. Fa fitiavana kosa tena miraikitra tsara am-po ary tena fikaroana tokoa ny tavany sy ny fitiavany. Ry havana, mila fahadiovampiainana sy fitiavana marina izany. Kolokoloa sy karakarao ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy dia ilay fifandraisana lalina dia ilay tomponao sy mpanjakanao dia ho tafaverina amin'ilay fitiavana voalohany ianao. Ho Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika tsirairay avy ny fitiavana voalohany an'i Jesosy fa tiantsika izy amin'ny fitiavana mandrakizay. Vavaka isika. Jesosy malalo, misaotra ny fitiavanao mahagaga, mankasitraka anao no ny fitiavanao tsy mety loso, tsy mety simba. Andriamanitra fitiavana mantsy anao. Ary tsy tena tana isan'andro ny fitiavanao izany, ary dia ampianaro izay ho tianao amin'ny fony manontolo, amin'ny sainy rehetra, amin'ny tenany rehetra, ary ankoa amin'ny fanahinay manontolo. Ampianaro izay Jesosy mba ho tia namanay tahaka ny tenany koa. Izany rehetra nefa tsy tanteraka raha tsy mandray ny fitiavanao izahay dia ilay fitiavana agape, ilay fitiavan'Andriamanitra ray, ilay fitiavana namoizana ny zanak'ilay tokana tamin'ny fijaliana. Izay no raisinay. Raisinay ampinoana, ampitiavana, ampanatretena izany anio noho ny fananao masina izay miasa aty anatinay. Misaotra Jesosy manalo. Mankasitraka raha eo dia rainana amin'ny fanahy masinao. Anio ampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta. Fo aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen.